Eny ary dia faly miaravatsika mpanaraka ny page RGL tonga eto amin'ny fandarana ho no aho pastora. Ialana tsiny noho ny fiandrasana kely fa noho ny lafin'ny ara-teknika satria tsy maintsy lansena miaraka ihany koa ny page sy ny YouTube. Ny lohateny na ny lohahevitra izay banjintsika androany araky ny efa nampahafantarina antsika hatramin'ny maraina dia ny hoe ny fivavahana eto Madagasikara dia nataon'ny mpanao politika fitaovana ho lasa toy ny anestezia ho an'ny vahoaka malagasy, ahatonga ireo vahoaka ireo ho lasa amnezika, zany hoe ho lasa tsy misy very fitadidiana zany. De ozintsika hoe rehefa be loatra ny anestezia atao amin'ny olona marary anankiray ohatra, zany hoe misy olona natao opération matetika, opération dia atao anesthésie générale, dia ny impact ny anesthésie générale matetika dia misy perte de mémoire le olona, io le atao hoe amnésie partielle. Dia tovy tsisy valaka am'izay koa ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fivavahana sy ny politika no resantsika, ny fifandraisan'izy ireo. Zany hoe totofana mandrakariva fivavahana ary ny tena mahavariana tamin'ity indray mitoroka ty dia ny mpanao politika indray no mampiasa an'ilay fitaovam-pivavahana mba ahafahany mampanadino ny olona ny fahoriany ao anatin'ny fotoana anankiray. Izay no resantsika androany zany. Hoy ity filozofa anankiray atao hoe Aristote. Hoy Aristote, citation amin'ny teny frantsay le izy dia ialako tsiny fa tsy maintsy hovakiko arak'izay nanaovany azy zay le izy dia ezahako adika malalaka amintsika. L'homme antique est un véritable animal politique. Hoy Aristote, l'homme antique est un véritable animal politique. Zany hoe ny olona taloha tamin'ny andron'ny antikité izy dia tena karazana ahoana zany filazana azy ohatran'ny biby mihitsy, animal politique, zany hoe tena natao hanao politika ny olona. Zany ndray nefany hiezaka hiparaphrase zay tenin'ny Aristote zay dia zao hoe l'homme est un animal politique. Ary voafatina tsara faneniko mihitsy ny fatina an'ireo teny hoe animal politique ny olona, satria tsy ho ampandeferiny mihitsy ary tsy avela nisy raraka tany mihitsy zay zavatra mahakasika momban'ny raha vao resaka politika fa dia tonga dia avy hatrany tonga dia ho ramasany ianao, ohatran'ireny sakafo hitanao ny biby na dia mifankatia tohinina ary ny biby na dia tiany tohinina ary ianao rehefa io sakafo no kitikitianao dia mivoaka le instinct animal. Dia ohatr'izay ihany koa ny olombelona, na dia ataontsika hoe mpianakavy izao na mpiara-mivavaka izao na olona mpifankahazo zao mahavariana fa raha vao mifanojo amin'ny resaka politika dia mivoaka ny instinct animal le olona, misy ary tsy mifampiteny mihitsy sy mifandrafy na mpinamana sy mpianakavy noho ny zavatra. Fa ny tena mahaliana antsika kokoa androany dia izao hoe tena lasa bestiale mihitsy le olona. Mialatsiny interne, zany hoe tena ohatran'ny biby mihitsy, adinony daholo ny zavatra rehetrarehetra ary tsy rarahiny hoe na ho tonga hatramin'ny fampiasana ny fivavahana aza izy raha izay no ahafahany manatanteraka n'io fikendrena politika ao amin'io dia tsy mifatafata izy mampiasa izany. Satria ao anatin'io fivavahana io ny antony mahatonga ny fivavahana ho tia efficace en politique dia satria milalao émotion, milalao ny fihetsepon'ny olona. Ao zany no ahafahana manipuler ny olona anankiray sur le plan émotionnel amin'ny politika ihany koa.
aoa azontsika amarinina eo amin'ny fiainam-pirenena hoe hatraiza ny fahavononany olona sy ny fahasain'ny olona mitrandraka sy miexploiter ny lafin'ny politika ny lafin'ny fivavahana même amin'ny domaine politique tena tsy misy frontière intsony fa tena mifampijaka tanteraka faharoa manarakaraka zay misy fotoana dia lasalasa ihany ny saiko hoe fa maninona tokoa moa no mora manadino ny vahoaka malagasy amin'ny fahoriana mahazo azy na koa maninona ny vahoaka malagasy no to tsy taitra intsony na dia misy zavatra flagrant za eo amin'ny tontolo politika tsy mampietsy-bolo maso azy intsony ary mahalala tsara n'izany mpanao politika hoe ireo tsy aminona zany tsony ireo satria tratrany atao hoe amnésie ary anestesie mihitsy ny fisainany ka ninninona atao eo tena zany samy teny aminareo hoe na dia angalatra eo mason'ny vahoaka azy tsika na amon'olona eo mason'ny vahoaka efa tsy maharototra ny olona intsony zany satria tafita ilay fikendrena amin'ny atao hoe amnésie adinony zavatra rehetra zay nampanaovanao anazy raha mitadidika mbatsika ny crise politique rehetrarehetra fandimby teto Madagasikara fa tena mahavariana du jour au lendemain ny apitson'iny ihany le olona mitenenina hoe nanjesosy mifamadika le hoe osana mivadika omboy fa natsika malagasy indray le omboy omaly mivadika osana rapitso satria tena tratran'le amnésie tanteraka tratran'ny fanadinoana mora manadino kely isika vahoaka malagasy mora manaiky ny zavatra zay tsy tokony hoe kena intsony avy aizany mahatonga an'izay zavatra zay mety tentsika hoe ka le olona ne paster efa reraka le olona ne nona le olona ne oui marina amin'ny ampahany zay fa mila ny dinihina lalindalina kokoa izy hoe avy aiza inona ny facteur anankiray source nahatongavana amin'izany constat zany tsy diso ny filazana hoe ny olona efa diso fanantenana ny olona efa kivy fa misy zany mahita hoe mbola misy antony anankiray lalindalina kokoa nahatonga an'izany amnésie na anestesie ny vahoaka malagasy zany de tsy inona zany fa ty resaka fivavahana ity analyse personnelle ho ataoko aminareo le izy ho azavaiko le izy ny fivavahana sy ny toerany eo anivon'ny firenetsika de mety iteny ianao hoe efa makaleo ne zany loevitra zany mipasoka rehefa malama ianao efa fantatra zany pastera efa raha mahita zany oui fa androany 28 juin ny matoa mandany fotoana eto tsy mipasoka rehefa malama mihitsy fa misy zavatra tiako asongadina eto anio de hoe lay ancrage n'lay religion ao anatin'ny atsiariny vahoaka malagasy mihitsy nefa tena lalipaka ny ancrage zany hoe tanao ny encre ohatran'lay ny encre moa le ampiasaina amin'ny sambo rehefa tonga eny amorontsiraka izy dia alatsaka amin'ny tany le encre dia na misy rivotra toy nafa de tsy mandeha izy fa iny zany ohatrany hoe miazona azy io ancrage io efa lalipaka ao anatin'ny ataoko hoe ADN ny malagasy mihitsy ny resaka fivavahana ary ny mpanao politika rehetra ny fandimby sy ny mpitondra rehetra ny fandimby teo Madagasikara ils ont compris araka zareo le izy hoe izany vahoaka zany dia manana besoin na message d'espoir mahavariana fa ny vahoaka malagasy dia manana an'io particularité io hoe na inona ny fahamafisany zavatra mahazo azy dia mbola manan-kery aminy ihany ny olona anankiray manana discours manome message d'espoir aminy miabo sotra betsaka vato fantsika le ancrage sotra tompoko fanampin'izany somary alefatsika lalindavitra ny analysetsika sur le plan historique zao tontolo zao mihitsy dia efa natakatra tamin'ny tantarany fanenjena ny kristianisma
hatram'izay ka hatram'izao dia samy efa nanondrana hoe ahoana ny fomba ampiatona ny okivabana io dia natao raha ampiasaina ny fanenjehana na ny persécution fa plus nenjehana ny fivavahana kristianina plus izy nahazo fahaka plus izy niparitaka tsy araky ny nantenainy zareo hoe mba afahana mistopé azy fa arakaraka ny hanenjehana azy arakaraka ny fampahoriana azy no vao maika mianaka n'izy noho izany dia nanova famindra ny olona nanova famindra izy hoe andao atao namana ny mpitondra fivavahana za tsy miteny hoe andao hoekena ny fivavahana samy hafa ny resakytsika eto izy tsy miteny hoe andao atao lasa kristianina Madagasikara misy an'ilay fanevantsika iny hoe Madagasikara ho an'ny kristy revingadry iny mialatsiny ho atsika fiangonana zay nivoyany iny hoe Madagasikara ho an'ny kristy ary kristy tsy manana projet ho an'ny kristy ho an'ny Madagasikara ho an'ny kristy zany Madagasikara ho kristy zany ny fitondrana misy hatram'izay ary fitondrana misy am'izao fotoana zao sy ny fitondrana rapitso tsy ekeny zany fa zao hoe pour mieux le maîtriser dia andao atao namana ny mpitondra fivavahana zany hoe karakaraina ny lohandoam-pisorony ny mpitondra fivavahana zay zany ny stratégie ka mba hafahana mifehy azy dia mialatsiny iteny maitso hoe andao manao on va corrompre le christianisme de l'intérieur avy ao anatiny zany hoe manao infiltration ao anatin'ny fitondram-piangonana sy ny fitondram-pivavahana ny mpanao politika mba hafahana maîtriser azy avy ao anatiny zany hoe tsy fantany fa tsy voasakany io satria force fantany fa ohatran'ny vagy ngezabe io tsy azo toaina noho izany ny stratégie araka ny tena soratra masina asiko ny mpiandry dia miahaka ny ondry dia miany amin'ny fitondrana ny resaka ny ondry ny mpitondra ny ondrin'Andriamanitra indray no attaqueny zalahy dia corruption de l'église no mahomby indrindra ahafahana mifehy ny vahoaka malagasy mpivavaka dia misy déconnexion zany entre an'le tena kristianina any amin'ny base sy ilay institution d'église aty ambony satria ry zareo ato amin'ny institution d'église ato ambony lasa tafiditra ao anatin'ny caste ny élite dia ry zareo ao anatin'ny atao hoe tanareo rehefa misy fivoriana mahafinaritra ny zalahy mihitsy reny le atao hoe mondanité chrétienne reny le fiarahana mivory etsy sy eroa zareo samy lohandoam-pisorony satria lasa club le izy ary zany teny aminareo fa il se retrouve quelque part entre eux nos dirigeants avec s dirigeants politiques et dirigeants religieux dia any amin'ireo mpitory sy mpitondra ny hafatra indray no infiltrena mba hafahana ny fe azy tsy milaza zavatra vaovao aminareo eto na hoe manao révélation fa nataoko eto fotsiny dia zao hoe je dis haut ce que les autres pensent tout bas ou le namako ato amin'ny page ato zay namana Anthony za zany mpitondra feo fotsiny je dis haut ce que les autres pensent tout bas ka anome ohatra anareo amin'ny tantaran'izao tontolo zao ny sinoa zao am'izao tsika miteny zao dia nanapa-kevitra ny gouvernement chinois tarihany Xi Jinping ils vont réécrire leur Bible miemana atsika fa hanao réécriture ny baiboliny ny sinoa fa osy izy hoe ny baiboly io izy dia corruption ny tandrefana mba hafahana manjanaka ny kolotsaintsika tatsinanina ka dia on refuse la Bible parce que la Bible est made in occidental dia misy projet afaka miseranse nareo sur internet fa am'izao tsika miteny zao dia la Chine va avoir sa propre Bible ahitantsika hoe aiza ny attaque ny devoly am'izao fotoana zao
ny devolo zany tsisy intsony ny fanenjehana ny kristianisma tamin'ny andro taloha le hoe andeha hoenjehana isaky ny vazamototra sy isaky ny tokony ambaravarana fa misinfiltre ao anatin'ny fiangonana ny fahavalo de potehina avy ao anatiny ny fiangonana ary zany no mahatonga ny hoe misy olony franc-maçon tafiditra ao anatin'ny fiangonana, misy olony illuminatise tafiditra ao anatin'ny fiangonana, misy olony zareo anatin'ny club na société secrète tafiditra ao anatin'ny manana olona ao amin'ny fiangonana ry zareo. C'est plus un secret, ce n'est même plus un secret de polichinelle. Ary tsy maintsy jerena ny haut potentiel rehetrarehetra mba ahafahana micorrompre azy de zay mbola miseho hitondra fahazavana ho an'le vahoaka zany dia tsy maintsy atao ny fomba rehetra ahafahana micorrompre azy. Zany ny zavatra atao any amin'ny Chine am'izao tsika amin'izay zao, satria ny sinoa de mieritreritra fa io baiboly io izy de misy connotation politique occidentale. Vao maika moa misy an'le mouvement panafricanisme am'izao fotoana zao izay mivoy zay koa ny hoe ny kristianisme io dia karazana fomba anankiray nanapotehana ny kolotsaina sy sisa, zany efa tsy lazaina intsony fa zay zany le idéologie voizina am'izao fotoana zao. Azo zaina zany matoa miteny an'izany, ina moa ny idiranay am'izany paster tsy a Madagasikara tsisy an'izany fa ny Chine zany. Non, itsika ao anatina mondialisation zany ao anatin'ny fanatotoloana dia ny rivotra io koa mitsoka eran'izao tontolo zao, zany hoe le toe-tsaina ny mpitondra rehetrarehetra maneran-tany de zay foana hoe ahoana ny ahafahana misinfiltre ao anatin'ny structure ny fiangonana mba ahafahana, satria fantatra zareo fa ny fiangonana manana discours manome message d'espoir, io sisa no feo azony vahoaka inona. Fantatry ireo mpanao politika ireo fa zareo dia tsy crédible intsony. Fantatry zareo mpanao politika ireo na mpitondra firenena io na mpanohitra io na politicien vera io, ils ne sont plus crédibles. Ary hitany masotsika rehetra ny zavatra ataon zareo am'izao fotoana zao malaza be tamin'ity législative, tsy fantatra intsony hoe misy dila honany ambadika any, ianao mieritreritra fa mifanohitra zareo nefa jerena indray rapitsy mifandomby eny, tsy hainao intsony hoe amidiny zalahy amin'ny araha-refatra tsika. Donc pour nous faire avaler toute cette pilule dia atony lalana aty amin'ny mpitondra fivavahana saketo, mpitondra filazantsara koa fa tsy hoe mpitondra fiangonana ihany fa mitatra le izy, mbola ho azavaintsika misimisy kokoa le izy rehefa avy eo. Any Chine ohatra tonga hatramin'ny hoe surveillena ny fitaovam-pivavahana de asiana caméra obligatoire ao am-piangonana, ka raha ny pasteur na ny mpitondra filazantsara milaza zavatra mifanohitra amin'ny lazain'ny mpitondra dia azo toriana any amin'ny manam-pahefana ny mpitondra. De ozy anareo any Chine zany, tsy mila mandeha any Chine nareo fa jereo Madagasikara. Firifiry mialatsiny ahy milaza eto satria zany mitondra fiangonana tao Madagasikara de nahita zany. Firifiry ianareo manam-pahefana ara-panjakana solom-bavam-bahoaka, todika aminareo zay voalany député reo surtout ianareo le vaovao aza manaraka ny diany teo aloha, fa za zao anisan'ny victime an'izany. Misy ny eritreritra ny mpiangona tao amiko satria izy solom-bavam-bahoaka de il a le droit de dire ce qu'il veut rehefa tonga filazandrara. Hoe nanome tafo ny fiangonana izy satria nitete ny fiangonanay de nanome tafo izy de rehefa tonga ny fotoana ny fampielezan-kevitra de mba meo anjara fitenenana dadapaso izy amin'ny filazandrara, tsy mahazo miakatra eo ianao fa fahefana vezao izy ny tsy hanomezanao fitenenana de zao hoe tsy ny fanarahantsika sy ianao tamin'ny nanomezana ny tafo ny fiangonana hoe andre fitenenana ianao. Voaka ny vavany rehefa avy eo hoe ho hitanao tsara ozy izy fa tsy tafajany eto amin'ity fiangonana ity ianao. Ary tena nanao mihitsy izy, tantara ny enako zany. Misy koa pasipitandrina maro sy tiako tenena am'izany hoe efa tena tafiditra tsy haintsony hoe kristianina tsotra izy rehefa tonga ao am-piangonana. De mampianatra anareo manam-pahefana ara-panjakana vao miditra eo amin'io tokony ambaravara fiangonana io nareo de vous n'êtes plus président de la République, vous êtes un simple chrétien.
Vao miditra tokony ambaravarana de vous n'êtes plus le premier ministre. Vao miditra tokony ambaravarana de vous n'êtes plus député. Vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus DIRCAB, peu importe votre titre, vous êtes un simple paroissien. Fa problème tsy mipetraka zany zavatra zany fa mbola tafiditra ao koa dia zay le tiako tenina aminareo hoe tandremo ny fiangonana. Fa zany zavatra tranga any Chine zany. Izay fomba fanao zay mety hoe extrême zay ary nanandrana sinoa fa inefficace le izy ary ny tantara nanaprofo fa ireo zay firenena tena nanao confrontation vatana frontale ny amin'ny fivavahana dia tsy nety naompy satria rehefa mandeha matsa ny persécution de miforme bloc ny olona. Zay tadidio zay rehefa misy ny représailles dia vao maika facteur de rassemblement. Jereo tsara fotsiny na amin'ny lafiny ara-politique rehefa misy ny antson'izay atao amin'ny mpanao politika dia nary zareo tsy nifakazo ary lasa ny fanometanana, n'est-ce pas? Ohatra collectif des candidats zao fatatsika tsara fa reo olona reo le anisan'ny famely ny teny amin'ny fitondrana tamin'izao fa satria samy opprimé dia mifanometanana. De ohatr'izay koa anatin'ny religion rehefa apretinao izy de mifanometanana. Donc ozy izy ny mpitondra hoe tsy azo atao no manao oppression aminy satria sao de lasa bloc ary efa bloc zareo dia en danger tsika. Ary amin'ny tantaran'izao tontolo zao koa dia hoe rehefa ny olona anankiray no victime dia mahazo ny sympathie ny vahoaka, bien sûr. Nous zany ny meilleure façon de contre-attaquer na contourner an'ilay le izy de zao hoe ahoana ny ahafahana miapprivoiser an'ilay religion amin'ny alalan'ny fanomezana tombotsoa manokana ireo mpitondra fivavahana na ireo mpitondra ny afatra. Tsy ndriko tsara koa fa taloha matsy hoe mpitondra fivavahana eny fa am'izao koa efa mitatra any amin'ireo évangéliste reo olona manana ataotsika hoe manana impact amin'ny olona satria fantatry ny olona amin'ny fitoriana ny filazantsara ahoana ny ahafahana maka ny fony reny mba ahafahana micréer division interne. Jereo tsara ny kany Madagasikara. Analyse personnelle am'izay mbola fampidirana nataoko teo fa hiditra am'izay tsika kany Madagasikara. Avant 2002 dia raha natsikaro nareo analyse tsotsotra ny za tsy sociologue na historien fa ny analyse tsotsotra de zao hoe talohan'ny taona roa sy roa arivo de mbola ny se cristalliser na ny s'incarner teo amin'ny olona anankiray ny espoir ny mpivavaka rehetra na pentecôtiste izy na katolika izy na protestant izy na luterana izy na FJKM izy na iny izy dia misy olona anankiray ny cristalliser an'ilay espoir ny mpivavaka rehetra de miaraka tao amin'ny olona io. Tsy nisy ny fampijery tamin'izay fotoana zay ny dénomination fa de hoe zay olona na tsy ary fa kristiana sy mivavaka de hoe ity no olona mety hiaro ny kristianina hamevahana ny kristianina de tonga de nanao bloc tamin'ny olona anankiray io daholo ny mpivavaka rehetrarehetra de sarotra tamin'ny politicien ny nandavo azy satria nanao bloc ny mpivavaka rehetra tena bloc ray mihitsiny. De rehefa ny se former bloc ray am'izay ny mpivavaka rehetrarehetra sarotra ny ahafahana fragiliser azy de ina ny zavatra nitranga. Ils ont compris la leçon. Ina ny fika tsy maintsy atao ny hampisaraka ampisarana an'ireo mpivavaka reo. Il faut désunir les croyants malgaches. Ahoana ny atonga ny zareo tsy ho bloc intsony fa isamatsamaka de nisy karazana promotion entre guillemets na coup de pouce en faveur na fiangonana sasatsasany. Nomena tombotsoa manokana ny fiangonana sasatsasany, nomena varapatana manokana, nomena faveur, misy népotisme religieux mihitsy aza teo amina fiangonana sasatsasany.
tsy noho ny resaka conviction religieuse no anaovana an'izany fa mba ahafahana mametraka ny atao hoe balance, mba misy balance religieuse ahafahana miredistribue ny carte politique ary naomby le izy, naomby le izy, naomby le izy satria tsy bloky intsony ny kristianina tao Madagasikara. Ary rehefa tsy bloky intsony ny kristianina tao dia samy nanana chaque, tsy teny hoe chaque dénomination fa atao hoe courant d'église dia samy nanana ny atao hoe champion, chacun avait leur héros. Tia ny champion ny courant ohatra zao, tia ny héros ny courant ohatra zao, dia samy nanoana ny azy amin'izay. Efa nisy fotoana nanoratra article tato amin'ny pejy izay natafotohina olona maro, olona atao amin'ny FFKM, fa analyse politique, analyse tsotsotra ny aho hoe zao hoe ny FFKM ny FFKM ao dia efa fragilisé. Ny FFKM am'izao tam'izay maika moa am'izao tsy le FFKM taloha intsony, efa maivandanja. Mifona aho miteny an'izany satria za zanaky ny FFKM. Raha ohatra zany amin'ny fiangonana zandra dia mety hiteny ka ianao efa tsy afavana, zanaky ny FFKM satria nipotra avy eo amin'ny loterana. Il faut être objectif. Mba hitanareo hoe mbola manana poany ve zany FFKM zany am'izao fotoana zao. Miteny izy manao fanambarana izy fa izy nino azy, tsy mampietsy-bolo maso andrala akory zany. Napakapeo ny FFKM fa tokony zao. Oui, fa ça s'arrête que là, c'est une simple déclaration comme toute autre déclaration. Dia nisy sorena tamiko tam'izay fotoana zay rehefa nanoratra article aho hoe zao hoe efa tokony ovana ho any tanjona na ny antom-pisian'ny FFKM fa efa périmé. Za tsy miteny hoe ny FFKM ny périmé fa ny antom-pisian'ny FFKM, satria marina fa ao anatin'ny antom-pisian'ny FFKM dia fiangonana kristianina eto Madagasikara. Mais déjà le fait hoe izy daholo fiangonana kristianina eto Madagasikara ny ferana tamin'ireo fiangonana efatra reo dia efa mazava be zany. Izay nahatonga ilay fiangonan-dehibe, fa tsy idirantsika ny lafiny ara-pinoana aloha, fa déjà c'est stratégique politique ny namerana azy amin'ireo efatra reo. Dia ireo efatra reo koa rehefa avy eo tamin'izany fotoana zany araky ny ray aman-dreny be teo aloha izay napita ny hafatra taminay zandry zanaka dia ny hoe izay tsy voasoratra any amin'ny statut-ny FFKM zay na any amin'ny antom-pisiny fa aty ambadika ty zany le resaka any ambadika any amin'ny couloir moa no tena resaka, tsy ny eo amin'ny texte. Ny texte hoe hitanareo ohatra ny olona rehetra manao ONG manangana fikambanana ka lefa makany amin'ny ministère intérieur hoe statut dia zao 99% ny ONG rehetrarehetra mialatsiny amin'ny tena bidon daholo ny statut copier-coller hoe azy ny statut association mba mety ty mba azahoana an'ilay le taratasy fotsiny hoe ara-dalàna ara-panjakana, fa le tena activité any ambadika ny tena izy. Ny tena tany ambadiky ny FFKM tamin'ny voalohany dia atao ahoana ny ahafahana mi-contrecarrer ny ratsiraka tamin'ny nanao an'ilay socialisme. Io ny tena fototry ny FFKM. Izay mahatonga amin'ny teny hoe efa périmé ny FFKM satria na ratsiraka zay natahorana tamin'izany fotoana zany ary efa vovoka. Satria ny zavatra nisy tamin'ny andro tamin'izany fotoana zany dia hoe natahorana hoe hanimba entre guillemets handrava ny kristianisme ity paradisa socialiste ty satria amin'ny tany rehetrarehetra ohatra tia Belgique zao malaza be zany mouvement socialiste zany ny pays rehetrarehetra zay nisy mouvement socialisme anatanjaka dia ennemi numéro 1 ny socialiste ny fiangonana. Ennemi numéro 1 socialisme ny fiangonana. Donc vao namoaka an'le firaikevitra ratsiraka ny amin'ny atao hoe socialisme dia tonga dia natahotra ny FFKM ary ny FFKM dia marionnette fotsiny satria hatraty amin'ny Europa zany azadiny fa inona nahatonga ny papa Jean Paul II marina fa voafidy izy ho papa fa notendreny ny curie romaine izy mba ahafahana ny contrecarrer ny communisme tamin'ny guerre froide. I papa Jean Paul II no acteur
natanjaka indrindra naharavany bloc communisme tantara zany. Donc zany manaraka ho azy teoriana hoe vo iny koa fa mipotra socialisme aty Madagasikara dia tsy maintsy manaraka satria ao anatin'ny COE communauté des écuméniques des églises mondiales ny FFKM dia fe manara-panjaitra fotsiny zany any Madagasikara hoe mila misorganiser nareo mitsangana fa communisme io socialisme io anticléricaliste ary anticléricaliste en danger ny fiangonana no zany il faut que vous vous organisez. Donc zany ny présentena ity ivelany amin'ny olona ny FFKM de hoe écuménisme fa ny vraie mission ny FFKM de hoe contre pouvoir andratsiraka tamin'le projet socialisme. Izay le non dit tsy ho lazaina amitsika vahoaka ary tsy anaiky an'izany mihitsy zareo tsy mariny zany ahoana moa izy tonga de hiteny amindreo zany noho izy satria tonga de ohatrany hafahafa be pour vous dire hoe na ny structure d'église tsika aza dia nitsangana sy ny forona à cause de la politique mais pas pour une vraie conviction œcuménique. Zaho manokana zany anisan'ny antony mahatonga hatram'izay tsy mba nazoto am'ireny hoe fiaraha-mivavaka iraisam-pinoana ireny de ozy ny olo ianao zany tsy tia miara-mivavaka ianao zany tsy tia miaraka mivavaka amy samy kristiana. C'est pas ça le problème. Zay zao manana atao hoe cercle des midi de la Bible fiarahana mandinika soratra masina. Za zao aty misy anay manana table écuménique miaraka mandinika soratra masina za sy ny doyen catholique. Zany ny tena écuménisme tena hoe ahoana ny avianareo katolika ny am'ty soratra masina ity zao position anay katolika de misy débat eo mety tsy mitovy mety mitovy zao de milaza ny heviny katolika milaza ny heviny zahay aveo zay manao synthèse de samy misaraka rehefa aveo samy mandray zay tiany fa tsy hoe andaotsika iaraka ivavaka eny Antsonjombe andaotsika iaraka ivavaka eny Mahamasina fa zay ny atao hoe firaisam-pinoana. Oui tsy misy maharatsy an'izany sur le plan extérieur fa lay objectif nametrahana an'ilay structure mihitsy no mamofona politique hatramin'ny voalohany ka amiko raha tena teanao écuménisme mariny tsika dia andao diovina mandeha ary amboarina mandeha ilay fiombonan'ny mpino ao Madagasikara. Fa iny c'est un autre sujet fa te anomenareo fanazavana fotsiny. Tsaroky ihany koa mialatsiny raha manonona anarana eto tsy hoe manonona anarana fa mamerina archive tantara zany. Tsaroky tsara ihany koa nisy fotoana ny ireo fiangonana surtout réformé ny FJKM zany ny réformé tao Madagasikara zany dia nivohy be teo anivon'ny firenetsika hoe tamin'ny andro fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina. Tamin'ny andro nitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina dia nifavorizeny ny lazaina fa hoe io Hery Rajaonarimampianina io dia mifavorize hono ny slamo. Tadidinareo ngamba niny anisany nanenjana ny nga Hery Rajaonarimampianina daholo zany de hoe nanome alalana autorisation amin'ny fanorenana mosquée BDB. Malaza be zany mamerina tantara fotsiny zay le zavatra nandalo teo amin'ny firenetsika. Dia samy kikika daholo tsika hoe scandale tsy mety zany ianao ve mba kristianina nefa manome alalana slamo sisa sy sisa samy nanana positiony ary nandeha tamin'ny atao hoe passion et zèle daholo ny tsirairay noho ny intérêt ny tsirairay fa tsy conviction religieuse fa samy matahotra ny intérêt samy miaro ny rambony tsy ho tapaka samy matahotra hoe te hametraka ny zone d'influence ny dia afaka miteny zay tiany ho tenenina. De niteny nga Hery Rajaonarimampianina tamin'izay fotoana ama président républicain de hoe ny constitution malagasy ozy izy de manaiky ny atao hoe liberté de culte, liberté de religion ary ny égalité des chances entre les cultes na ny pluralité religieuse ce qui est légal sur le plan légal marina ny zavatra lazaina. Aveo tsy fantatro ny tena motivation ny tao ambadika tsy miditra am'izay fa anjaran'izy sy ny tenany zany fa milaza ny zavanisy fotsiny sur le plan légal sisy faute zany teniteny zany sisy fahadisoana fa eo imason'ny protestante réformé FJKM tamin'izay fotoana zay
izay zatra chouchouté par le pouvoir. Ilay zany c'est quelque chose d'humain. Efa zatra no kenakenainy, efa zatra chouchouté par le pouvoir ny fandimby hatram'izay, de tapitapiky eo a tapaka lay cordon sanitaire entre ny pouvoir sur zareo, dia mi se sentir menacé de manao réaction. Zay le zavatra nitranga de miteny hoe scandale sy ny sisa sy ny sisa. Ok, zay le situation, tsy mbola miporter jugement fa mamerina fotsiny anareo a le zavatra nitranga. Ny fanontaniana mipetraka de zao, move rehefa nyreagira tam'ireny isika protestante, ataontsika tsika kristianina, move tena souci convictionnel no natonga atsika nanao an'ireny réaction reny, sa tahotra fa tsy isika irery intsony no monopoliser ny terrain. On ne sera plus le seul à occuper le terrain politique à Madagascar. Soyons honnêtes. Inona ny tena motivation tsika mba navana tam'ireny, tena faharesendahatra amin'ny lafiny ara-pinoana tokoa ave, sa tahotra hoe il va falloir partager le gâteau. Teo aloha za reny nanjaka tokony atety de zay tiako natao tety de hoaniko zay tiako hoanina, de sotroko zay tiako sotroina. Zao voatery tsy maintsy ifampizarana zany ty gâteau ty, valana ray ifanapahana. Fantaninany apetrako le izy. Do le fanontaniana zay napetrako foana, tadinareo tamin'le émission efa nataoko teo aloha le hoe qui utilise qui. Finalement iza no mampiasa an'iza, iza no mampiasa an'iza. Dia ao anatin'izany de zao hoe sarotra ny hitondra fitsarana, za tsy ho arbitre na hoe iza ny marina iza ny diso, fa zao samy mahafantatra ny motivation any ambadiky any tsirairay. Non-dit sarotra ny mamantatra ny non-dit io, fa ny zavatra fantatra aloha de zao hoe misy enjeu électoral atao ambadiky reny. Ny zavatra mila tadidinareo ohatra zao aty Europe am'izao fotoana zao, vo avy nifidy député zahay taty à Belgique sur le plan européen, de zao ndray zao sur le plan national, fa variana mijery ny affiche. Premier constat mijery ny affiche, za ary nefa mbola tsy mahalala ny politicien aty miova mihitsy ny vitrine politique. Ny candidat arotsaky ny parti politique majoritaire aty ampitan-dranomasina am'izao de olona issu de l'islam. Tena mahavariana. Ny antony de satria zao le population musulmane dia lasa majoritaire aty Europe. Izay mahatonga ny extrême droite miakatra be aty. Io mahatonga ny Frantsa io mivanavana ny Marine Le Pen sy Jordan Bardella io. Donc contre-attaque ny zanam-panao politique, jereo tsara am'izay le fomba fiady, dia manolotra olona izy député zay avy amin'ny mouvance musulman. Inona tiako atongavana? Tiako atongavana de zao hoe tsy afaky amin'ny fitondrana zany mihitsy ny resaka fivavahana. Tandra vadikoditra io, noho izany dia izay kinga sy maranitra sy fetsy izay mahay hoe aiza mitsoka aiza ny rivotra, izay no tafavoaka am'izao. Ny olona manana lecture na majorité no mahita hoe ato ny investissement mila atao. Satria ny kristianina ao Madagasikara tsy manana tsika kristianina zany de tsy manana intsony atao hoe monopole. C'est fini le hoe monopole tsika kristianina taloha, le hoe confession christiane à Madagascar. Le gâteau est partagé de force. Fanain'ny mpanao politika mihitsy nanao zay mba ahafana teny hoe tsy anareo rery intsony no tompony teny. Ny tiako atongavana de zao, mitodika aminareo mpitondra rehetrarehetra aho, mpitondra fanjakana isan-tsokajiny, sy mitodika amitsika
mpitarika ny institution mpiangonana an'ity firenentsika ity. Je vais être cash et direct, tsisy fiolakolana. Ne vous faites pas des illusions. Ho antsika mpitondra fiangonana, ireo mpanao politika ireo raha toka hanampy anareo, c'est pas pour vos beaux yeux. C'est pas parce que resy lahatra ny filazantsara torinareo izy. Mais ils savent pertinemment fa any aminareo ny lakle. Any aminareo ny lakle. Raha manampy anareo izy amin'ny fanorenana ny trano fiangonana mijolajoala, manampy anareo izy amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny endrika maro samihafa. Mialatsiny ampiasa an'ity terme français, vous mettez le doigt dans l'œil. Raha mieritreritra nareo fa tena babo ny filazantsara izy. Tsy atopoko. Tsy andany vola makarena aminareo zany izy noho ianareo na ny conviction anareo. Raha mitena zany tsy sanatria raha tsy fanahy na koa hoe asanao miteny hoe tena tsy mivavaka izy, tena tsy mino an'Andriamanitra izy. Tsy anjarako zany, kanefa sur le plan général lazaiko, za tsy miteny cas particulier, fa ny tantara tompoko no mila jerena. L'histoire tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro. L'histoire grand H nous a prouvé ny zavatra lazaiko eto zao. Tsy milaza zavatra vaovao aminareo fa mirafraîchir fotsiny mémoire atsika, zay mahatonga le thème amnésie. Sao de tratra ny amnésie tsika, sao de manao tendance tsy tsaroany tsika, fa za hamoa ny tantara mba hiratany masotsika. Le retsy efa fomba fiady hatram'izay ty, ka aza manaiko anestesiena ianareo. Za zay miteny zao dia luterane. Za tsy pasteur any FLM. Aloha avako tsara so matsy ho tafitohina ny zareo amin'ny institution FLM hoe io tsy pastora ao aminay tsony. Marina zany. Za tsy ao anatin'ny corps pastoral ny fiangonana luterana malagasy. Fa za luterane. Ny maha luterane tsy hoe rehefa tsy ao anatin'ny FLM anao dia tsy luterane. Ny maha luterane dia fampianarana. Za dia luterane. Ary na ny réforme Lutera aza, je vais être objectif. Izay tena tsara tokoa ary nanova tantarana zao tontolo zao, de conscient Luther rehefa nitondra ny réforme ka nanaradia azy ireo andrina allemand, isan'izany Frédéric le Sage, prince de Saxe. C'est pas pour les beaux yeux de Luther que Frédéric le Sage namatsy arabola ny réforme, fa nanana ny kalijikajiny ho azy manokana koa izy. Fantatry Luther zany, il n'est pas naïf. Il n'est pas con, mialatsiny amin'ny terme, c'est un allemand maranitra. Fa zay le hoe iza ny mampiasa an'iza. Eto le tonga am'le teny misoratra masony hoe ny mamona tsy marina ampiasao azahoana sakaiza. Eto zany ny zanak'Andriamanitra dia mila maranitra koa, fa tsy hoe rehefa mivavaka dia vendrana be dia manara-dreny rano fotsiny. Soyons intelligents et soyons perspicaces face aux politiciens. Fa Lutera dia nahatakatra hoe ireto olona andrina nanaraka azy reto tsy noho ny fitiavana an'le réforme ny Lutera mihitsy velively, fa nanarahany any Lutera dia satria nahoana raha tafavoaka ty réforme Lutera ty afaky tsika mifandoavana ny adidy sy ny etra any Vatican, any le ikajy tsy mandoa vola be tsony. Ny vahoaka ny rotra nanaraka any Lutera vizaka nandoa an'ilay indulgence tamin'ny tety zay. Tsy mandoa ianao kosa hoe miena be ohatra ianao mandoa etra roa hetsy ariary isa-taona, tonga dia tsy mandoa tsony ianao. Hitan'izany de ozy ny olona hoe tsara mahafinaritra be ty Lutera ty, bizobizo kalain. Fa ianao hoe mieritreritra fa tena nandray ny réforme ny Martin Luther marina zareo? Vitsy ny tena nandray. Fa nanaraka ny Lutera zareo satria misy intérêt nyreo firenena sasandreo ny nanarahana ny Martin Luther. Misy retombées économiques, misy tombotsoa
ihany koa ny fivavahana ka dia nanaraka azy izy na tiana na tsy tiana tantara zany tsy azo kosehina. De Lutera koa natakatra an'izay zay bon rehefa zay no izy dia narotony Lutera koa zay fa Lutera indray eto aho zany zay no mahatonga amin'ny teny hoe soyons intelligents ho anareo mpitondra fiangonana. Tena marina fa isika de mila vola za zany tena tsy teny hoe tsy ilaina ny vola fa mahaiza misaina hoe aiza na asiana ny tongotra. Nararotony Lutera io besoin io etaetan'ny andrina allemand io ny finansevana ny réforme nataony. Anisan'izany ny nandikanany baiboly avy amin'ny teny latina amin'ny teny allemand. Anisan'izany nanaparitahana ny asa soratry Lutera satria tamin'ny andron'ny réforme ny fanojo ny renaissance de ny renaissance dia ny fanojo tao anatin'ny atao hoe siècle de lumière de tao anatin'izany no ny foronan'ny imprimerie. Un petit moine augustinien n'a pas les moyens de produire des littératures à échelle internationale. Milana financement zany. Donc zany nampiasain'ny Lutera reo olona mpitondra mpanjakana reo mba nahatanteraka ny réforme zay natao. Tantara zany nafahana facilité ny réforme. Fanontaniana masy mipetraka hoe nisy miteny matsy hoe i Lutera misy teny hoe fa nisy olona tsy nisy olona nanao réforme taloha. Tena nisy olo ka fa mba nanandrana mba nanao réforme tamin'ny andro Lutera fa tsy tafavoaka fa tonga de tapaka ny lohany. Anisan'izany zao Jean Hus. Fa inona nahatonga ny réforme ny Lutera ho tafavoaka dia satria Lutera nanana mpiaro dia ny prince any Allemagne. Tsika zany on a les pieds sur terre. Ny fiangonana ny asan'Andriamanitra mila vola. Aiza ny vola mazava ho azy fa tsy maintsy any fiaraha-miasa any amin'ireo mpitondra fanjakana na ireo olo-kafa mety manan-katao. Tsy voatery fanjakana. Fa eto amin'izay dia ny hoe ampiaro ilay teny Jesosy hoe aoka ny mamoana tsy marina ampiasaina azahoana sakaiza. Fa tsy hoe hampiasa an'ilay mamoana tsy marina ianao pour s'enrichir. Tsy mitovy zany zavatra zany. Na tamin'ny Calvin koa tany Genève. I Calvin zay nandositra avy any Frantsa de nakany Genève de satria tany no ny mpitondra tao nanome azy avaram-patana ary raha makany Genève ianareo amin'izao fotoana izao de mbola hitanao mihitsy ny héritage ny fandalovan'ny Calvin amin'izany tanàna zany na de efa ataontsika hoe firenena laïque aza i Suisse. Ity koa vaovao tsy hoe vaovao fa fahampahatsahivana jery arsivana tantara hitanareo mahatsikatra anareo fa za tia mijery ny arsivany tantara. Nandalo tamin'ny Madagasikara tamin'ny période électorale mbola président Pierre Rajonary fa nisy réélection fandroany efa président zany fa izy le niala tsy lantsony. De tonga namangy any Madagasikara tany ny fédération protestante frantsay. Izay taritiny président ny fédération protestante frantsay dia Jean-François izy moa fanarany fazana izy teo Jean-François Clavière angambany izay tsy tadidiko fa ohatrohatran'izay le anarany. Dia teo anelanelany entre le deuxième tour, premier tour sy deuxième tour no natongavany président ny fédération protestante frantsay tany Madagasikara niaraka amin'ny secrétaire général ny fédération protestante frantsay. Tsy tadidiko le taona. De zao ny constat nataony président ny fédération protestante frantsay rehefa nandalo tany izy hoe ny zavatra hitanay sy tsikaritray ary mampanahy anay be dia be ozy izy
amin'ity situation tam'izay fotoana zay ty de ny fifanakaikezan'ny fanjakana sy ny fiangonana dia danger loza mita tao an'i Madagasikara. Le rapprochement de l'État et de l'Église est une source de danger. Tsy zao RGL satria mantsy efa malaza ratsy aho hoe io zalahy io dia anti-institution d'église. Fa président fédération protestante frantsay no namoaka ny fehi-kevitro io après un voyage nataony hoe le rapprochement de l'État et de l'Église est une source de danger et de déstabilisation politique à Madagascar. Teny mivoaka mivavan'ny olona responsable d'église zany. Tsy zaho no teny an'izany fa teniny ary averiko aminareo le izy. No zany de aza manao raccourci nareo mety tonga de ho tezitra be amiko hoe ho tafitona amiko hoe nahoana no lazanao fa ny fiangonana indray no loharano loza. Tsy ny fiangonana no source de danger fa ny rapprochement de l'église et de l'État no problématique. Zay ny le notion de laïcité raha olona ny fampifangaroana zavatra tsy mety mifangaro tsy mety manimba zavatra. Satria ny rapprochement ny État sy ny Église no micréer division eo am'le vahoaka malagasy. Ary mety hitarika amin'ny atao hoe tension sociale mihitsy. Hitatsika mazava tsara tao Antananarivo tena ataoko mahitsy be ny resaka eto ny fifandonana eo aminareo FJKM sy ianareo FPVM ohatra. Samy manana olona ianareo. Ianareo reo samy ny rapprocher ny État et l'Église, ianareo samy anisany tao anatin'ny rapprochement ny État sy l'Église. Dia inona ny vivany? Ny créer tension sociale le izy. Tsy ianareo rery fa na ny fiangonana hafa koa zay niditra an-tsehatra ao anatin'ny campagne électorale na pré-campagne zay ataon'ny candidat tsirairay dia mazava be ny zavatra nisy fa vao mainka micréer division. Azafady tompoko, les appareils de l'État ne servent pas à faire du prosélytisme au bénéfice d'une dénomination. Ny appareil fanjakana de tsy tokony ho ampiasaina dénomination mpiangonana anankiray mba ahafahany zareo mahazo vahana noho ny hafa. Tsy mety zany. Satria micréer sentiment de jalousie, micréer sentiment de stigmatisation amin'ny hafa, micréer sentiment de marginalisation amin'ny hafa, lasa misy zanak'ala hafa fa tsy samy zanaky ny république daholo itsika, na athée, na agnostique, na silamo, na mpandala fomban-drazana, na kristiana, na luterana, na FJKM sisa zay ilaitsika tononona rehetrarehetra. Ary vice versa, ny fiangonana koa tompoko dia tsy appareil ampiasain'ny fanjakana mba ahafahana eto am'izay micautionner pouvoir. Malsain raha vao zay le izy. Lasa malsain le ambiance hoe lasa ampiasaina ny fivavahana ahafahana micautionner pouvoir anankiray. Ary mifamadika amintsika hoe ampiasain'ny dénomination anankiray koa ny appareil d'État mba ahafahana mametraka ny monopole eo anivon'ny firenena anankiray. Donc dans les deux camps, dans les deux cas, dia sy mba itsika ny hatsara n'ilay atao hoe politique. Za tena miteny aminareo tsy ratsy ny politique.
io moa lasa tellement tsika efa traumatisé de hoe mpanao politika tonga de maimbo politika zany zava-doza zany ratsy zany non la politika mazava tsara ny teny apôstôly paoly hoe fanjakany sabatra ozy izy lotera mpanompon'andriamanitra koa ireo hametraka ny atao hoe ordre constitutionnel, hametraka ny atao hoe ordre juridique, hametraka ny atao hoe ordre administrative. Mpanompon'andriamanitra mitovy laharana amin'ny mpanompon'andriamanitra mpitory filazantsara ny mpitondra fanjakana isa-tsokajy zany manomboka any fokotany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena. Fa raha vao mifangaro ireo dia lasa corrompu, ary lasa simba le politique, ary lasa simba koa ilay fiangonana. Constat anankiray koa nataon'ny président fédération protestante frantsay, secrétaire général ny fédération protestante de France, Georges Michel, SG ny fédération protestante frantsay, tamin'ny fandalovany tao Madagasikara, tao anatin'iny entre deux tours ny élection présidentielle iny, zay hitako marina sy mitombona ny constat de zao hoe fa maninona ozy izy aty Madagasikara no manana toerana lehibe eo amin'ny malagasy ny fiangonana. De ozy izy daolo hoe mivavaka ny gasy. Non, mbola averiko foana za tsy d'accord zany. Fany tena mivavaka ny malagasy, kristiana ny malagasy, non, za da tsy d'accord am'zany. Fa analyse nataon'ny secrétaire général na fédération protestante français de satria zao ny akabiazantsika dia miaina ao ambaniny atao hoe sous le seuil de la pauvreté Madagascar, 90% tsika. De rehefa ao ambaniny seuil de pauvreté ozy izy ny vahoaka, de imagineo ozy izy hoe niditra tamina fianakaviana anankiray ozy izy efitrano kely anankiray, misy olona valo mipetraka ao dia tsy mifankahitana anao dia vao miratra ny masoandro de samy mitady lalana ivoahana teo mba ahafahana au moins mba mirespire kely any ivelany. De zany raha zany misy ny fiangonana mba ahafahana zany ohatrany hoe c'est un lieu échappatoire, un lieu de défoulement, oui je suis désolé fa zany misy, un lieu de vie, ny fiangonana mba any izy mi-exister. Ao fiarahamony izy il n'existe pas. I Rakoto, i Rabe, i Rasoa, i Bozy, i Anina no anarany. Fa any amin'ny fiangonana izy déconne, mpiandry, pasteur, chorale, misy titre, reconnu izy, estimé izy, valorisé izy, miakatra grade izy, reconnu amin'ny fiarahamony izy. Fa rehefa verina amin'ny fiarahamonina any misy asany izy dia il n'est plus personne. Donc ozy izy sociologiquement parlant, ozy izy le secrétaire général ny fédération protestante frantsay, normal be ny fiangonana, peu importe évangélique na fiangonana zokiny na fiangonana zandriny, dia any izy monsieur ou madame ou monsieur tel manana ny toerana. Zany mahatonga an'ireny olona miady fa za président sampanao ananina, za filohan'ny komity ny fanorenana ny trano vato, za satria misy estime kely, hoe mba reconnu isan'ny mpitondra izy, satria zany miaraka amin'ny be nahoana ny ambany eny. Tena marina io analyse ny SG ny fédération protestante io ary averiko eto le izy. Donc ny akamaroany de ankoatran'izany, ao ndray koa reo olona zay ataontsika hoe ny akamaroany olona affaibli par la vie, zany hoe olona reraky ny fiainana zay, dia que ce soit matériel, misy olona reraky ny fiainana ara-pivelomana mazava ho azy, dia mety aminy any fiangonana satria any izy ataontsika hoe misy fizarana fanampiana na koa ampanantenaina miracle sisy, satria mba ahafahany miotra ao anatin'ilay problème, na koa olona manana problème psychologique, mental, spirituel, dia mila izy toerana anankiray mikarakara azy, manafaka azy, mametraka azy amin'ny toerany
réinsertion sociale. Donc zany a c'est normal ny église atreto, mbola miteny hoe atreto a fa ça va changer. Manana karazana atao hoe manina humaine zany ny fiangonana zany hoe tena mbola manana an'izay force zay ny fiangonana noho io anton'io. Eto zany de mitodika aminao dadapasy, mitodika aminao damompra, mitodika aminao ngaivantso. Tsy le toroteninao isan-kalahady no mahatonga an'ireo olona reo mameno trano fiangonanao na noho izy resy lahatra ny fampianarinao, fa toerana fialofana mampisongadina azy ny any aminao dia tamanao izy. Fa rehefa tena ataonao compte hoe 5% am'ireo olona mameno trano fiangonanao isan-kalahady reo no tena acquis am'ilay filazantsara, tena sako miteny aminao fa c'est une poignée de personnes. Misy iraky ny defap zay niona taminay miresaka taminay tany Madagasikara hoe narozy miteny fa mivavaka nareo, mbola tany amin'ny faculté de théologie tany Ivory-Avaratra zay namako zay mbola mpiarany arzako matadidy an'ity dia raisiko témoin. Minoa ianareo izy fa raha misy ny centre de loisir misy rehetrarehetra any Europa eto aminareo ka manana accès gratuit am'izany daholo ny tanora sy ny ankizy ao aminareo a, firy sisa mitafajanona am-piangonana alady maraina. Asa razonareo ty teny zany hoe satria tsy manana soa hafa le ankizy na le tanora na le olo-dehibe de hoe mba ho any am-piangonana alady fa mba miala kely am'le rotorotom-piainana sy le gidragidra andavanandro. Fa raha ohatra ao izy ka misy hoe misy stade eo, misy mpanao baolina malaza ohatra ny Mbappé eo na tsy fantatro afaka mijery an'ireny izy miditra any izy misy activité be dia be zany, dia miena am'izay izy ny influence ny fiangonana. Zany moa izy ny zavatra nanjonay any Europa. De tamin'ny voalohany tsy niaino tsara ny tenin'io rangahy fa tonga tia Europa vao nahita maso izy hoe tena marina. Hanome ohatra anareo fotsiny a, ho anay zao atao fiangonana église protestante de Belgique tsy mamena trano laza zany. Fahoriana ho anay pasteur aty mihitsy a rehefa tonga ny été, rehefa tsara ny andro a vitsy ny mpiangona. Satria be de be ny programme proposé ny olona, balade, spectacle, ny festival aty isaky ny été gratuit. Sonao bomba be ozy tsika varatra be, ary stage de loisir ho an'ny tanora, ary misy an'izao, ary camp de vacances, ary voleretsy a. Raha olona tsy tena mangetaeta filazantsara, zay sisa ny tafajano am-piangonana. Zay mahatonga am'teny hoe sao de mieritreritra ty aminay ny tena mandroso ny fiangonana miroborobo tsara fiangonana ty aminay satria zareo mafeny ny fiangonana. Oui pour l'instant dadapasy, fa rapitso eo akaiky ny trano fiangonana hisy zavatra ngezabe miorina de minoa ianao fa mena farafy kely ny un tiers ny mpaka ao aminao a tsy tonga tsony lady maraina. Tsy sanatria mampitahotra fa milaza fiainana andavanandro tsika. Eo am'izay zany a no tiako atongavana hoe ny fakapanahy mety azo atsika institution d'église hoe za mbola manana pouvoir, manana autorité am'reto mpiangona ireto. Aza matoky tena loatra. Eto zany miditra tseritra am'izay le lohatenitsika hoe anesthésie. Mila ny olona zany a mila toerana anankiray mba ahafahana anadinony ny problema. De hitanao zany rehefa ao anatin'le louange iny tanareo any Madagasikara any Antananarivo misy an'ireny le hoe vavaka sy fiombonana le louange be, de hitanao misy ohatra ny tsy tia tany mihitsy izy fa quelque part lasa mila kely an'izay izy, mila dopage mialatsiny a. C'est ça que les gens ont besoin, ils ont besoin d'un dopage spirituel. Fatatsika tsara nefa zany dopage zany fa osoka. Hitanao ny olona manao ho avy zao ny Tour de France de tena tilina hatramin'ny rà sy ny fivalana andramony sy ny rorany, jerena hoe ahoana matanjaka be tapaka ty zalahy ty, tao tsy reraka mihitsy nefa nanao 1000 kilomètres. De atao ny analyse tratra fa nanao dopage, zany hoe nanampy hormone mba hatanjaka. Ohatr'izay koa misy ny fivavahana zany ao amintsika lasa dopage mba ahafahana somary adino kely ilay fahoriana andavanandro.
ka tandremo aza matoko tena. Ankoatr'izay koa ny zavatra tsikaritry de zao hoe cultiventsika koa ao Madagasikara re l'homme providentiel. Haitsika mihitsy ny mikolokolo an'io image io, l'homme providentiel, satria ny société malagasy tompoko, ny fiarahamonina malagasy de mifonctionner amina fomba patriarcal. Zany hoe no delegavantsika amin'ny olona anankiray ny aviantsika na ny positiontsika, dia ireo mpitondra fiangonana amintsika no dicté ny positiontsika, fa itsika tsy manana vy. Mampalahelo rehefa tena manao sondage ny vahoaka malagasy ianao ahoana ny hevitrao am'ty eto Facebook izy samy teny daholo fa hitanao hoe tsy zany no nampianarina anay, tsy zany tenin'ny paster anay, tsy zany tenin'ny tanareo, zany hoe ny aviany zany tsy maintsy par procuration amin'ny mpitondra azy. Ary mampatahotra io, mampatahotra manokana izy satria lasa manomevahana gorotsika, ary raha sendra ny gorotsika am'izay fotoana zay de ho ararotana zany ananany mainmise eo am'le olona. Tsy hanafina anareo zahay fa misy fotoana zay vady ny resaka mihitsy am'ty page ity, mamaky ny message ny olona tonga aty aminay, marina fa tena hitanao hoe miapanapana le olona manana problème, ary je comprends parfaitement, fa nisy fotoana tena lasa saina, satria akoatra ny fizarana hoe mba hoe tambavaka fa zao ny problèmako paster, zao itao zao iny, mba omeo tolo-kevitra tonga hatraminy hoe ina no ataoko, fa misy zavatra ho ataoko raha pitso hanao an'ty ve sasany ty. Imaginenareo nge hoe raha za hoe raha sendra mifanotona na mifanojo amina goro io olona io, potiky olona io, satria tena napetrany aminay tanteraka mihitsy ny décision ny fiainany. De zany teny ame non, ça ne va pas, aza manao an'izany, c'est à toi de prendre la décision. Zay tsy hiteny mihitsy hoe zao no ataovy, tsy rôle anay mihitsy ny dicté, ary aza zatra an'izany mihitsy, fa manimba zany ary ho ararotiny olona am'izany tsika. Ina mo mahatonga ny teny an'izany de hoe fantatry ny mpanao politika io pouvoir anana ny mpitondra fivavahana io hoe ny vahoaka de miconfie ny fiainany ray manontolo, miconfie ny fiainany ray manontolo amin'ny mpitondra fivavahana. Ary rehefa miconfie ny fiainany ray manontolo amin'ny mpitondra fivavahana izy dia miandry fotsiny izy hoe ina no ataonay, dia manaraka fotsiny izy. Raha sendra moa zavatra tsara, arabasoraba tsara, kanefany tonga am'le fiteneny hoe on joue avec le feu, na c'est un peu comme la roulette russe, raha sendra ny bala de maty, raha tsy sendra ny bala de velona, donc en danger zany. Ary tatoato zay misy fietsika azo lazaina hoe mampatahotra, somary miatsara velatsiny filazako azy eto tsy miteny aminao direct izy hoe zao no ataovy na zao no azo atao amin'ny lafiny resaka politika io zany, fa te hampiseho izy hoe zaha afaka manampy anareo mba hahatonga any Madagasikara ho an'ny Kristy. De roboka daholo tsika, tena mpanompon'Andriamanitra kosa izy anezy, tena hoe Kristy ho an'ny Madagasikara. Somary variana kely any mahita mpitandrina sasany namana izay miteny hoe efa natolotra ho an'ny Kristy Madagasikara. Oleretsy inona no mahatonga atsika tonga de samy teny an'izany, satria ve nahazo avaram-patana ny movementsika eo anatrehan'ny fanjakana, sao de tsy mety zany. De tsika zany lafa zatra le hoe ohatrany hoe mitady l'homme providentiel, le hoe c'est le messie, ilay messia zay anavotra,
de mila mandry an'iny tsika de rehefa miandry an'iny tsika de izy miteny hoe io le mesina andrasany de mpitondra fivavahana no manondro de manaraka daholo tsika rehetra ka eto ampamaranana an'izao live ataotsika zao de zao hoe ity afatro ty dia mitodika manokana amitsika mpitory teny anareo namako mpitory teny prédicateur pasteur évangéliste tena mitalao aminareo ary miangavy anareo atananao aza ampiasaina ny soratra masina mba ahafahanareo manasoaso mpitondra na manasoaso mpanao politika na koa mifanohitra am'izay aza ampiasaina ny soratra masina hanabatibatiana mpitondra na hanabatibatiana mpanao politika anankiray tsy natao am'izany io natezitra anareo zay tsy tian'le zavatra nataoko tam'ilay sazany io efa ela iny tamina resaka toriteny anankiray zay hitako fa hoe toriteny misy orientation politique za tsy miteny hoe tsy tokony resaka lafin'ny politika ny toriteny fa le orientation politique dans le sens hoe misy couleur même si on ne le dit pas directement les gens ne sont pas dupes ils savent ne hoe mitsokaty zany rivotro zany dia ninterprétenareo izy hoe tsy azo atao ve zany ny midénonceny tsy mety ataon'ny mpitondra sy ny ataony manapa-tsy le zavatra tsy mety atao mila lazaina fa y a une manière de le faire fa ny anazy zany hoe les versets ampiasaina forcena atao à travers pour embellir une image d'une personne tsika zany eto tsy manao culte de personnalité mihitsy kanefa moa de malheureusement c'est devenu une pratique courante à Madagascar ary ty ny zavatra anankiray soupçon qu'on madika izy monnayer le izy raha ohatra indray je respecterai les convictions hoe tena par conviction ianao manao an'izy na de tsy d'accord aminao ary aloha azo haiko tsara za mirespecte position n'olona anankiray rehefa tena par conviction ny anaovany an'izay na tsy d'accord aminy ary dia atsaika fa ny tena mampatahotra dia ampiasainao ny notoriéténao na ny positionnao na ny fahafantaran'olonanao satria monnayer anao aty ambadika zay ny dikadika azonareo ngamba tiako tenenina de tena zava-doza zany asanatrika misy amitsika mpitondra fiangonana evangelistra no mahazo valopy matevitevina any ambadika any mba ahafahana manambara zavatra zay tiany olona ho tenenina dia atsaharo fa mamono fiangonana atsika aoka ny filazantsara hijanona amin'ny toerany tandrify azy sinon tsika raha tsy zany tsika dia ho simbaitsika zany filazantsara zany fa isika de tsy natao hanorina rindrina hampisaraka ny vahoaka malagasy fa isika de natao ho passerelle hampifandray eny na dia ny tsy mitovy firehana amitsika azy eny na de ny olona tsy azoazo tsika ara-politika azy mila midepase an'izay tsika izay ihany ny any no afatra araroto community an'io tia ka aza ho tratra ny amnésie zany hoe manao tantsarona mora manadino ary aza manaiky ho anestezena amina teny tsara rindra sy tsara lahatra ohatrany hoe toriteny fampianarana mana ohatra mampakatra velany an-danitra mba ahafahana mametraka olona anankiray amin'ny toerana tsy anjaratsika zany tsy toeratsika zany de misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soatsika ho amin'ny manaraka indray velogna tompoka